dia am'tifaniana indray ry amana manala no hitsidianantsika rehetra le tokantrano andry amin'izao akatoko ny asaramanitra fetim-pirenena izao manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ary ny fahatsarany hatrany tsodrany foana moa no anomboantsika ny fiarahana dia izany dia hotanteraka manokana eo amin'ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra foy teny ray mbava ary mino aho fa isy fiatraikany amintsika tsirairay avy indrindra amin'izao akatoko ny asaramanitra izao. Tantara faharoa toko fafito andininy fa 420 manao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena ivavaka hitadiny tavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ary anasitrana ny taniny. Ry havana malala iza moa izay hoe olon'Andriamanitra izay? Ny olon'Andriamanitra dia tsy ny olona rehetrarehetra fa ny olona izay nanapa-kevitra hanolotra ny fiainany manokana ho an'i Jesosy Kristy ary nibebaka manokana niala tamin'ny fahotany ary dia nitodika tanteraka tamin'Andriamanitra ary dia miaraka amin'Andriamanitra maka to an'Andriamanitra izay le hoe olon'Andriamanitra. Izany hoe ny firenentsika dia manana ny fanalahidiny manokana ahasitany sy ahafaka azy dia miainga amin'ireo olon'Andriamanitra ireo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako, izany hoe raha nantsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra ianao nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy ianao, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena. Mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ho avy anety tena. Betsaka zany tsy manety tena amin'ny olon'Andriamanitra. Le oloko araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko misy ny tsy manety tena. Ny fanetretena ry havana dia tsy zavatra tenenina mivava hoe ampanetretena lehibe zany no andraisako fitenenana eto, fa ny fanetretena dia tena toe-po any anaty. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena, ny hevitra ny hafa ao ambony noho ny tena, fanetretena zany tsy mizaozao, fanetretena zany. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena ivavaka hitady ny tavako. Tena rehefa mivavaka, rehefa mitady an'Andriamanitra dia tena mitady an'Andriamanitra amin'ny afotsika rehetra araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsininy, fa tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena ivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony. Mahatonga tenin'Andriamanitra miteny hoe hiala amin'ny ratsy fanaony. Misy ratsy fanaontsika kristianina ke mampisy fiantraikany eo amin'ny firenena, mahatonga ny firenena araly. Iny zay ratsy fanao zay mety hoe fifanenjehana eo amintsika samy kristianina, ka mety ho alay-panahy ianao hoe ny fiangonanao ihany no mety, ny fiangonanao ihany miakatra ny an-danitra. Tsy ry havana malala. Hoy ny tenin'Andriamanitra raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena ivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony. Zany ny ratsy fanao zany manaratsy fiangonana hafa. Tsy ry havana tsy hoe efa tsy mitovy aminao na mitovy aminany ny fiangonana anankiray dia tsy izy. Tsy ry havana. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako hoe tenin'Andriamanitra no ho avy anety tena hitady ny tavako, ivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra. Zany hoe ny fanalahidy zany raha tiantsika no emon'Andriamanitra dia andao anety tena, andao tena hivavaka, andao hiala amin'ny ratsy fanao, andao hifankaty, andao hifandray tanana ary kristianina. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anety tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hanasitrana ny taniny. Zany hoe ara-panahy ny zavatra rehetra. Raha tiantsika ho sitrana ny firenentsika ry havana malala dia izay midingana aloha, fa tsy avy hatrany tonga dia hoe sitrano ny firenenay. Nefitsika tsy manety tena, nefitsika tsy miala amin'ny ratsy fanao, nefitsika tsy tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Fa izany rehetra izany dia isy fiantraikany lehibe eto amin'ity firenentsika ity. Izay no fampahirizana foy amin'izao akatoko ny asaramanitra izao, ary dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa hotahinany Madagasikara, hotahinany Madagasikara, hotahinany Madagasikara. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia mandrapitafa indray ho antsika rehetra.